atolotry ny radio film anioanao azy amin'ity alaity ny fizarana faharoa amin'ilay tantara ara-pitondrana lohateny hoe fièvre vert sanganasy ny Simon Menjanazy. Ireo mpilalao rehetra eto amin'ny radio film Ambositra no amelona ny tantara. Teo amin'ny lafiny teknika Odilon Rafalmanana, nanatotosa Simon Menjanazy. Tena losty fa ahoana koa zany nafahan'le zalahy iny nandrosa tao amin'ny centre. Tena mikitoto mihitsy ny zareo amin'ny centre ao zany dokotera. Tena marina mihitsy zany. Olona efa hita fa marary zao ve dia mbola afaka handositra ihany? Misy tovolahy manjonitra be io ambadiky ny fiara io dokotera. Andao tokoa ry aloha atonony eny. Manao ahoana tompoko? Maty ahoana anarako? Marary tompoko. Iza tsara hoe ny anarany sery tovolahy? Maty ahoana tompoko? Ary ohatrany vahiny se zany fa tsisy no ha? Eny tompoko, avy any Indonésie fiaviko. Tsy izany ve no anarana nolazain'le tovolahy maty tany amin'ny hôpitaly? Fa maty angato tompoky Jenny? Ary tena mpinamana marina reo ny lahy. Tena maty tokoa izy ersea. Zay le tsery Jenny. Mba hitady volana dietrika roa taty nefa dia faty no hita. Amin'izay indray dia tsy mba nahita ny alansi aina akory. Ok zay ry tovolahy. Tsy aleo ve aloha ampidirina ato anatin'ny fiara izy dokotera? Tsy maninona fa apetahary tsara fotsiny ho sarin'olona sy ny sarim-bava. Aleo marina ampidirina any anaty fiara mihitsy ity dia antsika no miresaka fa mahasika loatra reto mpitandro ny filaminany reto ka. Tena marina izany tompoko, sady mbola tsy teo faty tokoa. Mba tsabory tompoko razonareo atao e. Sady ny fahitako izao fitafinareo zao no nanatonako anareo e. Andao ary aloha mekarse, ao mekarato. Fa ahoana marina nahazo anareo ry tovolahy? Lava be ny tantaranareo lahy tompoko. Avy any amin'ny tanànakely anankiray ambanivohitry Indonésia zareo lahy. Misy orinasa zany io amin'izay natao hoe sangay izany. Ka ity tanàna misy antsika ity ny ry tovolahy zany sangay izany e. Eny fa toy izy ihany aloha ny resaka ao. Dia nasain'ny orinasa io mitady olona asa tiany namako io dia izay maty zay 10 no hitanay reo lahy. Firy tsara hoe zany 10 tompoko. Toy izy ary anao fitantaranse? Tsy manana taratasy mazava izy reo fa antsokosoko nandefasana azy taty. Ary mba tsisy ny fisavana dia nalefanay tamin'ireny conteneur fitondrana entana ireny zareo. Rehefa tonga taty nefa zareo ary lasa itsena azy ireo zahay. Akory nataranay reo lahy nahita azy fa maty daholo izy ireo. Tena tadidinao ve fa 10 tokoa ireo olona ireo? Eny tompoko, izay no misoratra ao amin'ilay taratasy ny fiara tondra azy ireo. Ny nahatalanjona anay reo lahy nefa dia rehefa namaty-batika ireo razana zahay dia 720 no hitanay tao. Tena marina ny teninse. Zany misy tokoa no hitanay rehefa nandeha tany amin'ny toerana voalazan'izay io izahay. Nisy hafanandro tsy zany anakahita amin'izy ireo tompoko. Sira ve nefa tsy efa 10 tokoa ny mpandeha tao e. Eny tompoko. Ny fahitantsika ny tovolahy io zany no tena vahaolana amin'izao aretina izao. Tena marina zany. Fa hono ary Mateo? Ahoana izay tompoko? Ianao io ve nefa tsy mbola niaona na nahita zazavavy kely tokony 12 taona dia nanome mofomamy anao izy? Tsia tompoko, tsy za zany Raha tena zohina ane zany zao tantara zao dokotera dia zany tovolahy niaona tamin'ny Jesy zany no sisa velona tao anatin'ilay conteneur ka afaka nandositra ary izay no tokony karotsika. Tena marina mihitsy zany dokoterina valina. Matanjaka be zany nantikôny tovolahy io. Tsy laitra an'ilay microbe invité. Izany no navelona azy. Ny fahitantsika aloha tokoa zany zao no afahantsika mitady ny mpanefika ty aretin'ny findrabe ity. Dia ahoana moa zany ry Mateo mbola nahafanao mandehandeha toy izao nefa betsaka anie no efa namonjy hôpitaly? Mbola teo velona tompoko. Eniko fa tsy misy fitsaboana mihitsy an'izay marary tonga ampidirina eny amin'izany centre izany. Fa izay tonga iny ka vao marina fa efa mitondra eo aretina io dia finosina anaty sachet lehibe dia raofina amin'ireny farango-by amin'ilay tomobile be mpitondra fako ireny. Ary alefa hodorana any amin'izany toerana atao hoe gab zany
tsy misy fizaina akory na maty na velona le olona fa dia atambatra ny daholo dia avy de dorana. Maro zany tovolahy nefa de aleo tsy olona am'se fa tsy mbola misimisy atreto mifanevitra fahana mitsabo an'izay voa aloha. Ka maninona ka raha mba homena fitsaboana sasa tsotriny aloha zay zay vo e. Mampalahelo azy sery tovolahy mandre zany fitarainanao zany a de mangotsoka mafy ny foko manana finoana fa raha sitrak'Andriamanitra no mbola voatsabo anao de hositrany ianao. Zany mihitsy tonga sika de atao aizy zany ty tovolahy ty. Raha alefatsika eny amin'ny centre nefa io de tsy maintsy izay mahazo ny marary rehetra iny no ahazo azy. Ka aleo meko an'ity fanafody ty aloha ianao a de ty misy vola kely ividiananao sakafo de aleo ngamba ianao ajanona eto. Mba hampandrosainy aminareo ry tompoko any no tsaboana. Tena masika be ny reo miara-mila sy polisy manangona ireny olona efa hita fa mararirary reny. Zao ngamba ny mety izy miravavy aleo atetika eny amin'ny hôpital privé aloha izy zay ny mety. Allô? Mikohaka be zany ve? Ataovy mafana tsara fotsiny aloha izy rionga ho avy zay zao de zao ka tsy ela fa efa lalany mody mihitsy za io. Fa misy inona hono dokotera? Tena marary ny zanako ry katia mikohaka be hony izy ao. Zany ve? Dia ahoana inona ny tokony ataoko? Ny fanefitra ty fatifatana retiny ty mbola tsy hita. Tena tsy feko alefa any amin'ny centre kosa ny zanako e. Marina dokotera. Eny kalma aloha anao dokoterina valina. Velao ano anatra an'ity tovolahy ty any amin'ny hôpital privé. Fa zao ihany nareo miravavy aloha de mandiana miaraka mijery ny zanaky dokoterina valina. Ho avy any ihany rehefa avy eo. Eny ary dokotera, andao aky katia. Andao ary. Fa izy ry onga. Matory ao ampandrinao izy dokotera. Fa naninona ny zanaki neny? Nena nefa lazako fa tsy tokony ilazany kosa e. Manahoana aloha ndry e? Manahoana taty katy? Ao tsapany taty ny andrina. Tena misy hafanandry izany a? Ao mihitsy aloha jerevantsika ny hafanandry. Ka zany sady mikohaka be foana e. Masina ve ny teny ongo tamiko hoe mety ho finjany arety le olona andresaka tamiko iny Slainga ny ongo zany. Aretina tsotra fotsiny mahazo anao io. Aza mandaindainga eo ianao ry onga. Zavatra aretina tsotra fotsiny mahazo ny zanaki neny io. Ao amin'izay aloha hoe sorintsika. Tiakia. Tena miakatra be zany hafanany zany a. 38. Inona nefa ny marary eo amin'ny zanaki neny e? Zaho neny tezotra raha foana sady maimaina zany ny tendiko. De izy ndray zao sady ny karakarana raha vao andeha hiasa indray neny. Ao aky fa tsy mandeha tsony izy a. Mikarakara ny tesi izy fa zany misolo azy. Andraso aloha ijerevan'ny fanafody ndry a. Ty miarena aloha hihinana an'irety fanafody reto ny zanako. Ao le tsy ry ongo vetivety mba hitondra rano mafana. Ity ary. Reto ny fanafody ndry. Ao de misotro rano kely amin'izay a. Amin'izay tsy maimainy zany tsony ny tenda. Zay. Ao ary matory amin'izay mba makamakaina. Fa tsy lozany nentsony ao a. Hitan'ny Jesy ty. Tondran'ny kila aloha tsara be indry. Sady manenoneny ty a. Indry ve? Ie, tena tiako be sady
mahafinaritra be koa feony. Dia rehefa manaraka dia mbola hitondrany ny kilalao hafa indray zany Dia tsy mahazo mandraindray an'ity sady miara-matory amiko eto izy. Jere anefa tena mitovy be amin'ny posy izy any asaiko maneno kely aloha noho ny neny. Ao falefako tsaro misaotra neny tsisy fisaorana fa rehefa sitrana tsara indray zanaky neny dia soloaneny tsara be mihitsy iny. Ao ary matory amin'izay ary aloha ao fa safisafoko ny zanako. Dia ahoana ty tena mitovy tsy misy valaka amin'ny fisehon'ny fiaviravirana iny fisehon'ny aretin'ny Jessie ka io ary izy ioko tsy haiko hoe inona angano tokony atao. Tena lozy ty marina mety tamin'ilay fianana tamin'ilay tovolahy ny mety navoa azy io. Tena izay mihitsy Rionga. Nefa ahoana ny mety hahafahantsika mahita an'izany tovolahy izany? Nefa dia izahay olona izay ihany sisa no tsy maintsy ho fanafana ho an'i Jessie. Izay mihitsy izao no tena olanako ny fomba ahitana sy ahafantarantsika azy. Tena dokotera izay. Dokotera mihitsy izany mijanona an'izany. Azafady mba hampandrosoa kely aloha izy Rionga. Eny tompoko. Mandroso dokotera. Nanahoana izy tato dokotera Navalina? Tena marary mafy ny zanako dokotera. Andraso ary hoe ho jereo kely izy. Tena misy hafanana tokoa izy Efa nijerenay teo ihany ny températurany dia 38. Tena tsy haiko hoe asa inona ny tokony atao dokotera. Tokony omena an'izay fitsaboana saza azy izy aloha. Fa ny mampiditra azy eny amin'ny centre ohatrany tsy tokony ataontsika. Ka izany mihitsy eny manahirana ny saiko ahoana moa izany ny fomba ahafahako mikarakara azy aty an-trano nefa ny asantsika ity tsy misy kofohana mihitsy. Tsisy olana ki izany amin'ny fandamina fotsiny tsika sindry. Izay tokoa no mety fa tsy tokony ataoko toto kosa aloha fikarakarana azy mbola marefo loatra mantsy ny tenany. Misy miantso ianao izany dokotera. Marina izany. Za koa efa mivadika loatra ny saiko. Tsy hainoko tsonina ny telefoniko maneno azy. Hoay, tena madame le gouverneur ty miantso ty. Allô, manaja anao madame le gouverneur? Mila miaona maika dia maika sika dokotera. Aiza ianao izao? Manatitra an'ilay tovolahy anankiray naman'ilay tovolahy maty tany amin'ny hopitaly aty amin'ny toeram-pitsaboana aty izay tompoko. Ay, ka raha afaka ary ianao dia tsara raha mandalo aty amiko izao fa misy hafatra maika ampitaiko aminao. Eny ary, izao ihany dia ho avy madame le gouverneur. Aza mivilivily ianao fa miandry ianao Eny tompoko. Dia inona indray izany mety hafatra ho ampitainy aminao any dokotera? Ka mbola tsy fantatra izany fa aleo aloha loatrako nareo roa. Aleo amonjy ary vetivety. Eny ary, mazotoa ianao. Fa raha tena miombo ny aretin'ny Jessie, aleo ampidirina eny amin'ny hopitaly ihany izy Zay ary fa lasa aloha. Misaotra indrindra dokotera. Tsy hakijanona mihitsy anie ny antso telefona nataon'ny prime ministre ty amiko Zany ve madame le gouverneur? Fa ono Eny tompoko. Fa mbola tsy hita mihitsy ve zany ilay tovolahy nolazainareo fa mety ho tafavoaka velona tao anatin'ilay conteneur? Tsy afenina aminao madame le gouverneur fa ny zanako dokotera Navalina koa ane vonity aretiny ty Izany mbola nahasairana anay telo mianadahy. Fa ahoana no nazahoany azy zany? Nisy tovolahy zany nolazainy tamindreny fa niaona tamin'ny tany an-trano ona. Rehefa nataonay nefa ny fandiniana dia sady tsy le tovolahy maty eny amin'ny hopitaly io tovolahy io no tsy le anankiray namany ihany koa. Satria efa hitanareo ve zany ilay tovolahy voalaza fanamana? Eny tompoko. Nandeha teny amin'ny centre maty izay telo mianadahy nijery an'ilay tovolahy anankiray nigafy teny amin'ny hopitaly izay milaza fa zokin'ilay tovolahy maty. No indro nisy tovolahy anankiray sady marary no efa reraka nanatona anay. Nofinjenay io tovolahy io ka hay io zany le anankiray niaraka tamin'zareo. Le nanao an'ilay fanondranana olona tsokosoko zany Tena misahotaka be amiko mihitsy izany dokotera Sondria. Marina moa. Dia izy indray zany ilay tovolahy namindra aretina tamin'io zazy io.
heverinay fa olona tafavoaka velona tamin'ireo ny ondrana izy io madame le gouverneur. Zany ve? Eny tompoko. Dia midika iny eo amin'izay fikaroana ataonareo nefa zany. Manana antikôro matanjaka be zany le olona matoa tsy niara-maty tamin'ireo olona misy 700. Loha zany azo atao fanefity aretiny tiany zany. Marina tokoa zany dokotera. Dia ahoana nefa ny fomba ahitana azy? Ka izay misy anie zany mbola karoanay tompoko. Mora fantatra izy satria hita be ny maha-indonesianina azy. Ka inona zany no azoko anampinanareo amin'izay fomba ahitana azy aingany? Ny mba anaovanao filazana tahaka an'izay fanatao madame le gouverneur. Aza matahotra ary ianao fa zao ihany dia mebaiko azy ireo. Eny tompoko. Fa ny tena ny antsoko anao dia ahoana zany ny tokony hiarovantsika ireto olona tsy manatsiny hodorana eny amin'ny gapy reto? Fa mbola mitovy ve moa izy io madame le gouverneur? Ka vao eo mihitsy ny prime ministre ny antso andray Eny tompoko. ary nilaza izy fa hosavainy isatrany mihitsy ny olona sa mbola misy marary tavela nefa tsy mandeha miditra eny amin'ny centre. Raha izany vera madame gouverneur tena ho betsaka tokoa n'izy ireo satria samy tsisy anaiky ny andorana azy tsy na niavany jo. Tena miangavy anao dokotera. Ataovy izay farafahaizanao mikariko an'io tovolahy io. Eny tompoko. Ny fahitana azy mantso no ahafahantsika miaro ireo vahoaka izay hodorana ireo. Eny tompoko. Ezaka zahay. Izay ary fa omeko lalana ianao raha vao hitanao io tovolahy io dia antsoy hanampiko ny olona hiaro anao sy ireo mpikariko namanao mandra-pahita ny fikaroany. Eny ary madame le gouverneur. Izay ary fa ilozako aloha ianao tompoko. Mandehana ary dia mirary soa anao dokotera. Misaotra indrindra tompoko. Madame, antsoikely hoe ny gouverneur ny Shanghai fa misy zavatra ilako azy maiky. Eny ary tompoko. Manaja anao madame le gouverneur. Aza miala ianao fa mitady anao ny premier ministre. Ahoana madame? Efa ao amin'ny antso tompoko madame le gouverneur. Ampidiro ary izy. Allô, manahoana ianao madame le gouverneur? Manaja anao andriamatoa prime ministre. Fa ahoana moa ny manohitra ny baiko omeko ianao madama? Inona moa zany baiko nomenao ny toeriko zany tompoko? Maninona mihitsy moa ireo ekipa mobile amin'ny fahasalamana no sakananao tsy hanatanteraka ny baiko nomeko azy ireo ny amin'ny tokony andorana an'ireo olona efa marary? Miala tsiny andriamatoa prime ministre. Sarotra amiko kosa ny hanatanteraka an'izany. Olombelona anie ireo Hanohitra ny politika ny fitondrana zany ianao? Ekeko izay baiko omenareo fohy be raha hitako fa asony vahoaka izany. Fa raha ity zavatra kasainao tohiziny ity kosa tompoko, miala tsiny aminao fa tsy afaka hanatanteraka an'izany mihitsiny. Tsy hanaraka ny baiko izay omeko zany ianao? Samy mpanatanteraka sika tompoko, ary ao ko fantatrao tsara fa misy ny rafitra azona iarana aminareo fanjakana fohy be, fa misy kosa nay manokana, ka raha izay andoro olona velona zany tsy afaka anaiky an'izany mihitsy aka. Eny azy, ho hitanao zany. Zao no tiako lazaina aminao andriamatoa prime ministre. Avelao aloha ireo manampahaizana aty aminay hikarika sy hialaninina amin'izay fanefitra ho hitany vao mandray fanapahan-kevitra toy izany ianao. Mandra-pahitan'izany fanefitra zany efa ho tapitra rinyana avokoa ny akabeazan'ny olona ka inona indray? Tsy ho lava resaka aminao andriamatoa prime ministre, fa izao ihany miandry izay baiko omeny filoham-pirenena olom-boafidy mitovy amiko izy ka tsy anao zavatra handringana amin'ny vahoaka an'izany mihitsiny. Velomanao andriamatoa prime ministre. Madame. Eny tompoko. Fa inona ny mahavarinanao any miantso anao ato tsy henonao akory. Zao dia antsoy ny komandiny fiarovana ny Shanghai misy lako. Efa ao amin'ny antso ao ary izy tompoko. Allô, manahoana ianao mon général?
Manatanao monsieur le premier ministre, miainanao tompoko. Zao ny antom-pisinareo tafika dia miaro ny olombelona sy ny fananany, miaro ny fahavalo izay mety hanafika ny firenentsika. Izay ve sa tsy izay général? Marina izany monsieur le premier ministre. Ka hitanao fa efa manomboka manafika sy mandripakreo vahoaka aty amin'ny fahatra Shanghai mihitsy ty fièvre vert ty. Mila mandray fanapahan-kevitra isika. Ka inona azo natao manoloana an'izany tompoko? Araky ny vaovao azoko an'keo hatramin'ny gouverneur anareo dia tsy mbola nahitana fanefitra mihitsy izy io, ka raha tsy mandray fanapahan-kevitra sika dia ho tapitra ringana sy hifindrano io fièvre vert io avokoa ny vahoaka ny Shanghai ary dia mbola hifindra azo aty amin'ny faritra Chine ihany koa izy io. Noho izany baiko no mekonao mon général, savaina daholo ny trano izay marary dia ento eny amin'ny centre, finosina selofanina mba tsy hifindra ny aretina ary dorana daholo rehefa avy eo. Mazava ve izay baiko izay mon général la? Voirai monsieur le premier ministre. Tandremo ataonareo tandrevaka io baiko ny meko io mon général efa nasaiko ny dorany izay efa maty. Tsy mila olona manao intervention amin'izay mety ho avany na ambony na ambany. Rehefa hita sy voamarina fa io aretina io ny mahazo azy dia sans exception dorana daholo. Dia inona ny ataontsika amin'ity fisavana trano ity Rionga? Jesy anefa ity vao maika mitombo ny aretina. Marina tena tapidalakale mihitsy Maninona raha ampidirina eny amin'ny hôpital privé izy dokotera? Sarotra be zany. Efa manomboka mandama indray marary mihitsy anetra zareo amin'izao e. Tsy tokony hajanontsika amin'izao intsony izy ity dokotera. Efa hitako manomboka maniry anie tasy menamena Ka izany indrindra no tena mahaveriny saiko Rionga. Tena sanatria ve dia ho anisan'ireo alefa hodorana ny zanako hoe? Tsy manaiky an'izany kosa ny saiko. Allô? Nahoana Jesirina valina? Tena marary ny zanako dokotera. Fa ahoana ina ny tokony ampitomany anao inona? Allô? Dokotera, mihaino avy ianao Ka efa manomboka miseho an'ela tasy menamena dokotera Ka efa nomena fanafody ve nefa izy aloha? Efa nataoko daholo izay hitako fa mety fa tsy hitako mihitsy izay fiofana aminy. Ka ny olana anie zany zao dokoterina valina efa hitako iny akaikinareo ihany koa reo miara-mila mpisavy. Dia inona ny tokony ataoko dokotera? Vonjeo ny zanako Izao ary noho izy izao dia izao aloha dia eto aty amin'ny centre aloha izy. Ato azy zao miandry anareo mianaka. Eny ary fa ho avy izay. Andao Rionga, aleo hijery izay akanjo tokony hoentiny dia andeha hamonjy eny amin'ny centre sao dia izao ihany sika. Miandry eny mantsy docteur Sonji. Dia ahoana ny fomba hitondrantsika azy? Tonga dia ampidirina ao anaty fiara izy so ihany mbola ao anaty garage ao ny fiara. Dia ianao no mitrotro azy ao aoriana fa aleo ihany no hitondra ny fiara. Eny ary dokotera. Dokotera, tenareo alohan'ny trano ny ambulansy sy ny mpisava. Inona ny tokony atao? Marina izany. Aza taitatra fotsiny Rionga fa mety tsy savantsika ireo fantany mantsy hoe dokotera. Azafady kely madama. Miala tsiny raha somary amoakanao ato anatin'ity fiara ity zahay. Tsy azoko ny tianareo atao tompoko. Dokotera anie fantatray tokoa zany dokotera ianao. Na izao fanamina anaovanao izao ihany aza saingy baikony anay dia tsy maintsy savaina daholo izay fiara mandalo eto. Ka maika anie fa mbola monjy eny amin'ny centre. Ka ianao ihany anie no manaraiky ny dianao ny diana tao dia amin'izay malaky ny asantsika ka. Ao ary nareo koa tsy mba azo hifandaminana mihitsiko. Ary izy io zazakely trotroinao arianao io? Zanako io ka aleoko ataoko toy izao mihitsy izy fa mahana hira ny tia arety mifindry tiako. Dia saromana botifotsy toy izao ve dokotera?
tsy ho sepitra ve io zaza io ao eo jerena ary marary eny izany dokotera ka izany indrindra ne no hitondrako azy any amin'ny hopitaly tsy mazava andraso hoe mandangy ianao dokotera fa inona nefa ny olazanao ahy fa mandangy aminao ahy ka jereo fa manomboka misy tasy menamena aby ny sandriny zaza vo ny fievravera ve ty zazy ty aza faty aloha ianao fa tsy mariny izany fa inona ny tianao atao amin'izao dokotera amindra retina any amin'ny hafa tsy izany mihitsy re tompoko fa hitondra azo tsaboina mihitsy ane io miala tsy indrindra dokotera tsy maintsy hoentinay izy oka re tompoko avelao fa za ihany nitondra azo any miala tsy indrindra fa tsy misy ankijery olona sy saranga mihitsy ty aretiny ty mba miangavy ao zalahy de ampidiro anaty fiara izy eo a dokotera oka nareo reny zanako tena mba oka tolory aty zaza ry tovolahy malaky fa maiky zahy andriamanitra miala tsy fa tsy mila anazy hoentinareo na miaraka aminay izy na velao izy hoentinay tena zay reno aloha ataotsika moramora kely ianao ry tovolahy sao ny ainao koa no anaraka meo fotsiny zaza de ampy zahy ok tena ifonako re tompoko avelao anao anaty trasy any tsy azo atao zany dokotera tsy maintsy manatateraka ny baikinao zahay mba vehivavy ihany ianao ka roa hiangana ny fanefitra anafahany ty aretiny ty fa ratsy zany de zao daholo ny jony olona zay fa lasy zahay mizanako lozy ty marina mizanako hoe andriamanitra mamany jesia atsoaingana aloha dokotera sonjy jeren'izay hitondrana azy any amin'ny centre dia isika manaraka fara allo dokoterina valina fa inona no miseho any lasany zaro any zanako dokotera lasany any jesia zany ve ka fiara numéro firy no nitondra azy tena tsy voamariko tsony mazony dia afrina nefa zay no nanelany zareo tany aminao tany tena voazao mihitsy ay ao fa zao ihany de antso any dokotera Katiary hanara-maso an'izay marary rehetra miditra any amin'ny centre de mandiana malaky nareo manaraka fara eny dokotera ahoana hitandriva aky hitako numéro 2798 numéro dia aiza no misy azy tena efa napetraka ry zareo any amin'ny toerana sokajiana omenany izany hoe ireo efa nifinosina sase zany zay efa rehefa naodorana zany andriamanitra aiza ny tany anleako moramora aloha dokotera ene zanako hoe tena mba vonjeo ary izy mianadaha ka mila tony aloha tsika ny fahitantsika an'le tovolany eo ana tamin'ny any zany zao no fanafodianasikana ny jesi satria na de ho avotatsika zany jesi mety ho ela de azo bebe kokoa aminy ty aretiny ty ary tsy maintsy ho alefa hodorana eny amin'ny gapa izy de amono azy any ko aretiny ka inona dokotera ny tokony ataotsika ny tsy maintsy ahitana aingana ny ty tovolahy ty aloha ny tokony ataotsika aingana ty mihitsy le polisy vavy tsy vanona nasika tamiko nitondra ny jesi teo ary misy sarin'olona ohatry ny asehony iny amin'ny tanany zany marina zany tena rehetra zany angamba le polisy misavan'le olona izy mihitsy reo dokotera sao hitanareo ty tovolahy amin'ny sary ty fa sariny izy iny mademoiselle sarin'izany tovolahy nandositra tao amin'le conteneur zany ty ay ka maninona ry raha ohatra ka omenao de zay no jery azy sady ianareo tokoa afaka mijery akaikireo marary ty ary nefa raha vao hitanao izy io de milaza angana aminay ianao eny ary mademoiselle sady ty misy koa ane zao no tena karoanay ahafahana mijery ny fanefitra ty aretiny ty ary tsy anao ve moa dokotera ny reny le zaza za mihitsy zanako tokoa iny saingy ohatry ny olona tsy mba hiteraka mihitsy ianao tsy mahafantatra mihitsy ny fahoriny reny manoloana ny zanako miala tsy indrindra dokotera baiky tsy maintsy taterana ny anay zahay ary aloha fandahoanareo zahay aza adino ane zay afatra taminao zay dokotera eny toko misy telefona maneno fanasokely aloha allo tena gouverneur ty miandro ty
Allô, manahoana ianao madame le gouverneur? Tonga vaingana aty amin'ny bloc zao dia zao nareo tery mianadahy fa misy hafatra maika avy amin'ny président ampitaiko aminareo. Eny ary tompoko, ho avy izay tompoko. Dia ahoana izany? Fa afatra enina koa re izany ny asa nefa ity vao maika miama tena vao maika miamasany. Aleo mihitsy aloha nareo mianadahy mandeha any fa za naramaso any Jesy aloha ka. Tsy mety zany dokotera. Jero tsara fa na ino maramila vavy masisika teo iny zany manahirany. Aleo miaraka daholo sika sao animbanao amin'ny asanao zao a. Aleo ano hijanona hijerijery azy fa mandeha any nareo makany. Tena manahy mafy amin'iny zanako iny ary izy mianadahy. Jerenareo anefa tsy mitsahatra ny mandefa marary hotorana mihitsy ty fiara be ty. Ahoana ny heverako ny zanako alefa hotorana any? Zaka ino hijanona hijerijery azy eto fa za manahy. Mandeha any aloha nareo mandefa zay siongo miandry eto. Izy raha teo efa manara-maso ny toerana hitazonana azy. Andao ary dokotera, mahatoky andriaritra ty a. Eno a. Ary nakaizy docteur Katino nareo mianadahy ihany tonga aty? Tena tsy afaka miala any amin'ny centre izy madame le gouverneur. Arak'ilay fa nambarako taminao masy dia voatazona any koa zanako dokoterina valina vavy. Tsy maninona re. Fa izao a. Ny antso ateo ny filoham-pirenena manontany mikasika izay afaran'ity raharaha ty e. Dia resaka mivantana aminao amin'ny alalan'ny Skype hono izy. Filoham-pirenena hoe madame le gouverneur? Indrindra dokotera. Dia inona zany tompoko no tokony ho lazaiko aminy? So mba hanapaka ny tendanay ny firesana ihany tompoko. Lazao azy fotsiny izay efa nataonareo sy izay mbola ataonareo dia izay. Efa vonona ny fifandraisanao amin'ilay dokotera Sanji aty any Shanghai? Efa vonona daholo ny sary sy ny feo. Eny tompoko? Ndao ary. Efa izy eo amin'ny écran io tompoko? Ay, ary mbola tanora be izy zany a. Rehefa vonona ianao tompoko dia alefana en'izay sa rehefa anareo mifandray? Alefa soary. Technicienne 3 2 1 top. Manahoana ianao dokotera? Manaja anao monsieur le président. Docteur Sonji manampaizana manokana mikasika ny aretin'ny mifindra tompoko aty Shanghai. Tsara zany. Dia izany indrindra no anton'izao fifandraisantsika mivantana amin'ny alalan'ny satelita izao. Dia fantatra bebe koa ny anton'izany aretin'izany a. Efa betsaka ihany mantsy ny resaka ny fanaovako tamin'ny gouvernoranareo. Nefa tiako raha ianao no anazava azy amiko. Ka vonona maly ampanajana ny fanazavana tianao fantatra monsieur le président. Tsy resako tsony ny antony sy ny nahatongavan'ity aretin'ity tao Shanghai a. Fa ny tiako fantatra dia izay fikaroana efa vitanareo mikasika izay hofandraisana an-tanana an'ireo marary sy izay fanefitra hitanareo fa azo atao efa misy ve io tompoko? Ny mikasika ny fandraisana an-tanana an'ireo marary aloha monsieur le président dia somary mampalahelo ihany tompoko. Fa mampalahelo ahoana dokotera? Tsy omby ny toerana sa ny fanafody andraisana vonjy-mankhazo ireo tsy misy? Tsy dia izany loatra tompoko. Ny mampalahelo dia hatreto dia tsy afaka mandray tanana an'ireo marary mihitsy izay mpitsabo satria ireo izay heverina fa von'ity fievra very ity dia ampidirina eny amin'ny centre daholo ary tsy misy maharo fitsaboana fa avy hatrany dia finosona sasi dia alefa hodorana eny amin'ny gapo. Ahoana tsara hoe dokotera? Iza ny manao an'izany? Izany no zava-misy aty aminay monsieur le président. Ka efa nisy ve zany sa mbola vinavina dokotera? Mba tsy andainga aminao ary tompoko dia efa ho zato mahery angamba izay no nalefa nidorana eny. Fa iza ny manome baiko amin'izany? Angamba sy tokony izany monsieur le président no hamaly an'izany aminao fa aleo meko anao vetivety ny gouverneur izy angamba tompoko no tokony resaka aminao. Say vao mandroso eo ary izy. Miarahaba anao monsieur le président. Fa inona zany baiko fandoran'olona zany madame le gouverneur?
ka tsy baiko avy aty ampiko ne zany monsieur le président fa baiko avy amin'izy avy amin'ny andriamatoa prime ministre tompoko de manaiky ny andorana velona ny vahoaka anao ianao zany izay tsy elana nenina kory efa nanda ihany tompoko ary efa nolazaiko an'izany ny tompony andraikitry ny fiarovana eto Shanghai saingy zao de antsoa ireo mpitandro ny filaminana fa atsahatra miaraka amin'izao resaka aminao izao ny fandefasana marary hodoran'izany eny ary monsieur le président avereno iresaka amiko i docteur Sondi miainanao monsieur le président zao dokotera eny tompoko inona ny fanafodin'izao zava-misy ao zao araky ny vaovao marina monsieur le président de nisy anankiray velona tamin'ireo olona niondrana tsokosoko tamin'ilay conteneur zany ve eny tompoko ary heverinay fa matoa izy velona tao anatin'ireo maro ireo de manana ny anticorps matanjaka ka ny rahan'izy io zany no tsy maintsy alaina hanaovana ny fanefitry nyreo marary rehetrarehetra mety tena mety zany dokotera eny tompoko aza miandrela mihitsy nareo manao zay fomba hitanany zany tovolahy zany eny tompoko ary aoka ianao dokotera ampitamiko tsy tapaka ny vaovao mikasika an'izany a eny monsieur le président asaiko alefa ny esiako any aminao ny adresse emailako ahafahantsika miresaka tsy tapaka eny tompoko zay fa mirary soanao sy ireo mpiara-miasa aminao dokotera misaotra indrinanao monsieur le président nareo inona kiny vaovao teto raha ny mikasika ny desi aloha de mbola tsy misy fiovany fa mbola ao amin'ny efitra nitazonana azy ve izy anefa miandry azy tsy miala ny mihitsy onga tsara zany ny faharoa ary tena vaovao lehibe de ny fahitanan'le tovolahy velona tany amin'ilay cantonnaire zany ve hita zany le tovolahy hita ka satria talohany nandeha aminay tokoa de nomeny docteur Sonzi andreo ekipatsika ny sariny ka raha ny fahenoko azy de anisan'ireo namonjy tety amin'ny centre izy de teo nahitana azy de aizaka izy zao efa nentiny zareo any izy fa miandry an'ny docteur Sonzi hony amin'izay tokony ho atao aleo mihitsy ary atsoko zao docteur Sonzi zay mihitsy sao mba Monsieur le Président, tonga ho araky ny fotoana nomenao azy ny tompoko ny Premier Ministre. Say vao mandroso ary izy tsy misy olona miaraka aminy ao eny tompoko mandroso anao Monsieur le Premier Ministre. Misaotra mademoiselle. Manaja anao Monsieur le Président. Mahazaho toerana ianao Monsieur le Premier Ministre. Misaotra indrindra tompoko. Miala tsiny fa voatery nampiantso anao no ty resaka fiavravera miseho any Shanghai ity. Ahoana moa ianao tsy mba manao tatitra ty amiko mikasika azy io mihitsy Monsieur le Premier Ministre. Raha tsy ny gouvernora no laza tamiko de mandefa hoany fotsiny raha indrindra zany baiko nomenao andorana ny marary zany mba hafantatrao ve fa mifanohitra amin'ny zon'olombelona zany fandoran'olona zany ary taiza teto amin'ity tany ity mba nahandrenesanao fa mandory vahoaka toy zany ny fanjakana misy ao an-toerana tena tsy mety mihitsy zany Monsieur le Premier Ministre. Misaotra Monsieur le Président. Marina tokoa fa efa andro maromaro zay no nisehon'io aretin'io azo avy amin'ilay hoe fièvre vert. Tsy ny teny nananao tatitra taminao tokoa ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko noho ny fiheverako fa mavesatra loatra ny andraikitra sahanao na ny eto an-toerana na ny fifandraisantsika amin'ireo firenena ny velany indrindra ty raha manahiry anaty Ukraine sy Corée ity no heveriko ihany koa fa tsy de mbola tokony anaovana tatitra aminao zany ny solution hitako raha ny vaovao avy any an-toerana de ny mifehy azy tsy hifindra aloha de ny fandorana ireo marary ve ny vahaolana hitanao ka tsy elo ve manao zay Monsieur le Président toy zay andripaka ireo vahoakantsika efa ho anjato ny tapitrisa maro. Miala tsiny indrindra Monsieur le Premier Ministre tsy afaka anaiky zany mihitsiny
zao de zao ianao de mandefasa baiko am'izay olona nasainao nanaty niteraka an'izany ajanono manomboka izao izany fandoran'olona zany mety misy ny zany ka ahoana zany ny fepetra ifezanao ny fifindrany io aretiny io monsieur le président mba jereo ihany reo vahoaka maro ifindrany fepetra hafa ny tsy mainty jereny fa izany fandoran'olona zany a mbola averiko aminao indray fa tsy mety amiko zany eny ary monsieur le président rehefa zay no hitanao fa mety tokony andraikitra am'izay fisehony zavatra mety iseho ianao fantatro tsara ny asako monsieur le premier ministre sady aza adininao fa olom-bo fidy eny ny tenako e fa na izany aza efa nandefa baiko any amin'ny gouvernoura koa ny anomezana baiko an'ireo tompona andraikitra ny ampijanona an'izany fandoran'olona tsy aratrariny zany mahazavy zay monsieur le président asa mbola misy resaka hafa ao ataonao amiko sa ve izay ihany fa afaka mandehanao fa mbola mamerina aminao farany a monsieur le premier ministre tandreminy amin'ny sisa fa tsy mety mihitsy zany fanapaha-kevitra dokotera Naval malakilaky ianao e ye ka 4 litatra no alaina aminy dokotera atao atsasalitira ihany ka sao anjeraka azy indray mbola matanjaka tsara vena fa izy io fahitako azy zao aloha dokotera mbola matanjaka tsara ao le tsy zandry kely fa kely sisa de zay ampy zay e zao ihany ianao a de hoaintana amin'ny laboratoire aloha ty rano ty de ampidiro anatin'ireo seragny spécial la hitarizatsika azy manam-panaovantsika ny fandinina sy ny fitilina tandremo sovako dokotera eny dokotera zay fa lasa vetivety ary ampiditra ny reto e ka mifiry nefa sika nanao ny fitiliana azy mandiana aloha fa rehefa aveo e mbola mijery zay fomba hanomezana iran'ity tovolahy ty satria tsy maintsy ilaitsika ihany koa ny fahavelomany lasa ary ary ten'le tovolahy mandeha afaka nadositsiny mihitsy indray ty mitabataba mitsy centre ty miaraka mitady olona mibandy zao a aiza le dokotera Sonjy iny dokotera iny mihitsy ny tena nitabiako fa iny nitahirin'ny olona namono zandriko mialinareo a miala ao ama sao de mataoko mihina mifatiny ao a tenanareo a zay taban'izany fatasy hoe otsy io mihitsy ny tadiaviko io dokotera io ny dokotera nitsabony zandriko ianao mihitsy rangano tena mitsabo mpamono olona eto a tsy melaka zany afa rehefa maty ny zandriko de aleo samy mifaty koa aleo faty ainy izy ro lahy tena mitady amonany ty tovolahy ty mihitsy zao e zao fa ifankahitsika tsy mety kosa zany raha maty eo ioteraka ny fandinena iny fanefitra ho azy miala hoa sao de mataoko mihina mifatiny ao aza mandositra dokotera tena aleo mitiazena mandosy ty boy mialanareo fa sao matiko miaraka amin'ny dokotera iny ao miala fa matiko amin'ity bastinareo miala hoa ambany daholo matiny ambany daholo nareo raha tsy te ho faty manana basy mihitsy lety tena tsy maintsy alefa mandosy ty tovolahy ty fa maty eto zandry zandry miainanao dokotera efa mba mahazo aina ihany se a mandiana igny aloha mandositra fa misy mikiasa mona se malaky mifoazy atao e malaky aza matatro fa efa ndraiky tsindrona patanjaka se mandiana de ty omeko aseny telefonako anankiray itaty ary de miantso anse ary efa milamindamina any ato a mandiana am'izay e de andositra azy nefa dokotera mandiana fotsiny aloha any am'izay toerana hitase fa mifampiantsika rehefa aveo eny ary dokotera sao adininao nefa miantso azy tsy adiniko e fa mandiana dokotera eo amin'ny varavarakilo se misaoty de any lalana zay hanjana fa efa zany tsy voasakana tsony zany izy tena aloha sy ty marina inona reno ataoko evotana an'iny boakely iny ary tona lefanao nandositra le ry dokotera matiko amin'ity basy ty koa ianao tsy firo ariara zay no itasefa mety tena ho asiko mihitsy rehefa zay nitadiavinao e tsarovy anefa fa mety amin'ny fahasalamaseny fahavelomany tovolahy enjeanse iny miala ianao fa tsy amelako iny raha tsy maty e maty mitovy amin'ny zandriko koa no anaran'iny way le tia misy telefona maneno so ihany le rino lasa landehany allo dokotera Sonjy mianao tompoko aza miarana dokotera fa mitady anao maika ny président eny ary tompoko miala tsiny fa somary manako tabanao anatin'ny asa dokotera miainanao mpanajana monsieur le président araky ny tatitra voaraiko avy any amin'ny gouverneur de to hoe efa hitanareo le tovolahy velona tamin'ilay conteneur eny tompoko
vao avy nanao prélèvement-drano mihitsy zany zao monsieur le président. Tsara zany ka tokony asiana olona miaro azy mihitsy mba tsy sanatria isy amono izy a. Izany mihitsy zany tena mbola olana aminay monsieur le président ko tena misy tovolahy manenjitsy azy mihitsy aty. Tsy mazava amiko zany dokotera. Vao avy nalana iray zao tompoko de nisy tovolahy mitambasy ny tato amin'ny centre ary nanenjika amono azy. Ka maninona ianao tsy milaza amin'ireo mpitandro ny filaminana e? Efa mba nezaka miteny ihany zay tompoko nefa milaza zareo fa tsy asany zany. Tena misy zavatra tsy mazava zany a. Eny ary fa iantson'ny gouvernoura zao de andefa mpitandro ny filaminana anampy anao. De nakaiza nefa le tovolahy aloha am'izao e? Lasa nasaiko nandositra aloha izy monsieur le président. De ahoana indray zany dokotera no ahitana azy a? Tikitoto be ve zany e? Ka mahatato an'izy tompoko raha ohatra ka tratran'le tovolahy tato e. Eny ary na izany aza efa nazon'ny rany any efa nareo. Eny tompoko. Misaotra anao ary de toizy ny fikaroanareo fa iantson'ny gouvernoura zao. Eny ary monsieur le président fa misaotra anao tompoko. Tena lozy ty ho fatiny ny bandiny any mihitsy le tovolahy teo de ahoana re aleo mihitsy aloha andeha jery sy anenjy. Nakaizy dokotera navalina teo dokotera. Fa inona ny mahataitra anao teo zany dokotera ka ty? Ka anisan'ireo lefa hodorana izao any Jesy e. Ahoana tsara? Zany mihitsy dokotera efa voatonona teo ny numerony. Oay, iny izy dokotera navalina siongo mihitsy miala any iny. Fa inona ka ny ataonareo eto? Fa taiza nakanao any Jesy e. Ka araka ny teny ongo de alefa hodorana izao ny zanako. Ahoana mihitsy moa dokotera namelako azy atao an'izany e. Tsy manaiky an'izany mihitsy a. Ary moramora moa ndry fa hen'ny olona daholo eny resaka sika. Nataonao aiza aloha le tsindrony? Efa nateriko any amin'ny laboratoire zay dokotera. Mandiana aingana aloha eto mandosy Jesy fa tsy ho atrika sakanana mihitsy reto mpitandro filaminana reto. Zay ary fa lasa andao rionga. Mampalahelo mihitsy ty dokotera navalina tirika ty a. Ka efa nahazo ny rano le tovolahy ve sika nefa e? Efa nasaiko notariziny any amin'ny laboratoire ka. Tsara zany. Ary nakaiza le tovolahy? Lozany e. Fa asa nenjehany le tovolahy tato izy le tovolahy le hoe zokon'le zalanitsabotsika maro tato iny. Ka tsy ho tratrany ihany ve zany dokotera? Andao misy aloha tsy asanao iara ijery azy ary. Andao ary. Malakilaky ianao ionga. Andao hoe ntsika miditra ato amin'ny laboratoire aloha izy. Malakilaky hoa ianao. Dia akatony amin'izay io varavarana io. Ao, eto aloha matory ny zanako a. Tsy avelan'ny ho fatina hodorany zany ny zanako. Dokotera, fa inona ty taonao? Angana ianao avia pio fa aza variana ho fotsiny. Fa inona ty zavatra natsirengy ty e? Ataonao inona? Tazono aty, tazono izy fa zany indrona azy. Malakilaky ianao fa zany tady atsika zany ngamba ny miaramila. Fa inona nefa iny e? Tsy indrony ty izy onga. Ao tazono aloha ny sandriny. Ka taotra ranon'olona izy zany? E. Amin'izay siranga efa ho efatra? Ionga. Fa inona ty e? Aza koa tapainao mihitsy hafa mitazona ny sandriny fotsiny ianao dia zay. Ao, malaky ry tsindrona. Midira malaky. Zay, aiza koa ny anankiray teo. Io rionga meo aty io raha io e. Oay le ty foloy aloha zany kilalao maneno zany rionga. Zay ary fa endry zareo hoe ato sika. Lozy ty. Tazoma tsara io fa fanabotana farano any zanako tya. Ty ray ty sisa. Zay. Sotranao Andriamanitra. Io mihitsy le zaza. Inona ty ataonao dokotera?
manao zavatra mihoatrany mety ianao a mitsabo ny zanako a e ka iza no milaza aminao fa entina mandositra io zaza io ry zalahy a ento io zaza io zaza marary io de rehefa fentasy miana daholo ny tenany malaky de edivina any amasinina fanomosana sase malaky fa tary mila divina tanteraka no centre fa be loatra lo marary a mba miteraka toako eny ianao madame baikina anay dokotera zay fa lasy zahay kare tompoko ny zanako de ahoana rionga dokotera tsy mety nipetraksika toy zao eto fotsiny avy alao anaraka izay tondrany zareo azy ahoana nefa no aranao an'izany rionga avy alao etiko ny fiaranao haiko nitondra an'io za kosa tia anaiky nanaovana ny desi toy izao eny a rionga andraso alaiko ny lakile ty de mandehana mafimafy fa tsy tratranao tsony reny a manahoana nefa ny telefoninao any tsy azoko nytianao ambara feno tsara ve ny charge andrionga mbola feno tsara ty ka ay mandehana ary de mifampita vaovao eo ihany sika eny dokotera azakivy ianao fa mahay reza misaotra e ezaky nankahery tena ihany a sady mivavaka iny aloha iny le tovolahy dokotera ty a avy de sokafo ny valavalan'ny fiara ao afara afatsika mijanona andray azy ka iny manendika azy akaiky iny koa anie le tovolahy tsy mahatratra atsika iny io fa kely sisa voniny aloha vonina e vonina vazeo elahy ao midiraingana ty ny zandry a malaky e ao midiraingana zandry a malaky eo apitera ao ary apio izy malakilaky isa roa inona voatifitra le tovolahy dokotera ampidiro aingana aloha izy aingana ary mbola atsika votana io tena mandeha raha be izy aingakaingana dokotera zany ve dokotera tena maty bala telo ny tafiditra ao anatin'ny vatana de ahoana zany inarezany zao no atao tena very misy mifanantenako dokotera katy tena very raha zao no izy de tsy maintsy toy ihany zany fandoranandreo marary reo ka efa mba misy an'le raha azontsika any amin'ny dokotera navalina kosany e tsy ampy ny fananantsika an'indry dokotera katya ilainao velona mihitsy le olona andinihana ny taova rehetra ho aminy de ahoana tena nosy ty de ahoana indray zany zao no filazako amin'ny président république fa maty le olona nefa na izy azy efa hitako mba velom-panantenana ino hoe hitatsika any ty olona ty laha ny aika mihitsy a dokotera andraso aloha fa misy telefônina maneno zany a dokotera navaly ty miantso ty na anahoana tokoa re zay tsy isy kely any eo allo dokotera navaly la maheno ve enao allo dokotera fa ina no mampitomany anao e vonjeo a dokotera lasa ny andraina ny zanako e fa inony zao e tsy misy mazava amiko mihitsy zay lazainao atanao mihitsy aloha ndranomasinao e dokotera lasa ny andray ho jesy lasa niza nentiny zareo anodorana o vonjeo a dokotera very ahe ny zanako allo tena andao misy aloha tsika hamonjy any amin'ny dokotera navaly fa ahoana hoe ny dokotera fa misy iny lasa nentiny eny amin'ny gapony ny jesy efa namposiko mihitsy zao aleo misy aloha hamonjy azy aingana tsika sao manimaninana izy tena tapaka ho azy teo ihany ko ny telefôniny dokotera ka andao aingana ary dokotera marina tsy tena raharaha be
madame. Eny tompoko. Mba tsotselo hoe ny général lehibe ny fiarovana ny Shanghai. Eny ary tompoko. Efa ny ligna izy monsieur le premier ministre. Misaotra anao. Manao ianao mon général? Mandeha tsara ny asa. Ahoana? Izaho anie nanomebeko anao mon général le, fa tsy zany gouverneur anao zany. Mbola eo ambany fahefako zany e. Esoriko amin'ny asanao anao raha mbola manao kitoto amin'ny baikomeko anao a. Betsaka ny manamboninahitra général mitady an'io toeranao io. Ka izany mihitsy. Efa ndresaka vice président fa nanaiky ny sosokevitra izy e. Dorana daholo zay efa vonina mbola velona azy e. Tsy misy exception zany mo général la. Tsy mirarahany zany ana zanakizy na zanakizy e, mandeha daholo. Ambony amiko ny sinoro 100 tapitrisa fa tsy zay olona 200 na 300 hodorana any e. Tandremo général fa tsy mahazo mandray baiko akoatra ny avy aty amiko ianao a. Ndao ary fa mirary soanareo ampanatotosana zay ataony zao e. Izay hevitra anapotana azy zao no tokony ataotsika. Ka ahoana tsony moa no mbola afantarana fa ho avitra ka tsy ho voadoro ny zanako e. Aiza aloha le tsindro anansaiko nampiminao aiza. Miala tsina dokotera fa fa vako ve sa nisy naka? Tsia. Ka aiza ary aloha e. Dokotera. Tena mila hanapaka ny aiko ianao dokotera Navalina. Ilay tovolahy maty. Iny raha iny zao sisa no mety mba ahitatsika fanantenana. Lazao zay marina dokotera Navalina. Fa nataondry aiza nefa zany raha zany. Natsindriko any Jesy. Ahoana hoe ry Navalina? Ka inona zany fa zay vao tena vita ny fanantenantsika rehetra. Dokotera Navalina, aza manao sangratsy amiko ianao. Omeo aty aloha le raha e. Aiza le raha? Zany marina dokotera. Iny izy nasainao nentiko nandositra iny de nivantana avy hatrany tany amin'ny labo zay. Ary nalaiko le tsindrona nitahirizana tao de natsindriko azy daholo. Fô maika tena loza ty. Loza. Inona tsoa zany ny fanantenako. Ny maty, ny velona miha marary, ny marary tsy misy fitsaboana. Ny torana. Okizay. Naninona natao toza kosa dokotera Navalina? Naninona anao tsy niteny tamiko e? Farafaratsiny komba nasindry anankiray ny tena marina zany. Efa tsy tao anatin'ny saiko tsony ake zany ka dia. Tena loza. Saina vodako ny zanako sisa no nibaiko ny saiko. De ahoana zany nefa zao Jesy lasa zareo any. Mifona le dokotera. Tena fona aminareo e. Mba tsapanao moa dokotera Navalina ny asatro zavatra nataonao zao. Mba hainao fa olona njato tapitrisa maro ane no hikatsahantsika fanefitra amin'ny alalan'iny raha iny. Nefa zao very votsitra tao anatin'ny ray mpimaso. Aiza no andianantsika, ina no ataontsika amin'izany inona? Zay tokony ataontsika re dokotera no ndao jerena fa okizay. Inona tsony no ataontsika inony dokotera Navalina? Inona tsony no azoko atao? Tsy mahita ho teneny tsony azy satria ianao no nanao an'izao. Marina fa ho fanavotana ny Jesy no antony. Nefa indrisy izy afotsika ny fanefitra ho may miaraka aminy. Aleo misy aloha andeha hody any an-trano. Aleo aloha tena mavesatra loatra zany loko zany. Zao mifampiantso ihany tsika rehefa malalaka sy maivamaivana. Velomy nareo. Sako aminao amin'ny écran tompoko ilay docteur Sonji. Ay, eny azy. Technicien. 3, 2, 1, top. Manao ahoana ianao dokotera? Mino aho fa efa mba nisy fivoarana ny fikarohana. Fa maninona no malokendrika be toy io ianao e? Sa misy olana? Tsy toy izao mihitsy ny fahitako anao miresaka amiko amin'io écran io tamintsika ilay niona farany teto Miala tsindrindra monsieur le président fa
tsy hitako izay ho ilazana azy aminao. Fa inone avy de lazao dokotera? Maty monsieur le président ilay tovolahy saika hanavotatsika ny fikarohany. Fa ahoana no nahafaty azy indray e? Fa tsy misy miaramila tonga mihitsiny ve niara-niasa taminareo tamin'ny fiarovana azy? Tsy nisy tompoko. Arak'ilay nolazako taminao dia nisy tovolahy nanenjika azy tamin'ny basy. Efa niezaka nitondra azy nandositra ihany zay saingy tamin'ny fotoana farany dia voatifitra izy ary izany nahafaty azy. De ahoana izany? Ary lay raha azonareo tsy ampianaovana fikarohana ve? Ka izany indrindra anie no ahitanao amaloko endrika be toy izao monsieur le président e. Tena mitarika ny tsy fahasalamako misy ty raharaha ty tompoko. Arono a? Eny tompoko. Nakaiza le rahany? Tandremo niteniteny foana amiko ianao dokotera ka ilaza fa vakina very nitindrona ny tehirizanareo azy a. Ka izany indrindra monsieur le président. Ny zanak'ilay dokotera mpiara-miasa amiko matsy voanio aretiny ihany koa ary efa saika hoentina hodorana ary izy nefa nentina inandositra. Hay rehefa zahay le nanenjika sy nanavitra an'le tovolahy nambarako anao teo no natsindro n'le reniny tamin'ny zanany io ran'le tovolahy io tompoko. Ahoana tsara hoe dokotera? Raha mbola tsy nisy fandiniana sy fitiliana akory ve de atsindrona amin'olona toy izany? Ka tsy hitako izay ho lazaina aminao président. Ka aiza io zazy io amin'izao fotoana izao? Ka nalaindreo miaramila ihany koa na izy monsieur le président e. Ary efa nalefa neny amin'ny toerana andorana andreo marary ihany koa. Fa inona daholo reny dikan'izany dokotera? Tena tsy mety zany a. Zao no izy a. Zao de ho asaiko ho samboriny io dokotera io. Fanetry be ny fireneny zany. Mifona ry monsieur le président. Aoka mba tsy ho samborina ry izy tompoko. Efa mafy loatra neny mahazo azy monsieur le président e. Fa ireo vahoaka mila ndrany zany tovolahy zany aminao tsy mampalahelo raha toka ho faty sy hodorana daholo. Matoko isanao andre matofilo fa tsy maintsy mahita an'izay fanefitra ny fievra very ho ahy tompoko. Ka oviny zany? Ho faty ihany ane ny olona dokotera e? Tsy ela tompoko, tsy ela fa na ho amin'ny sarotra indrindra aza dia tsy maintsy mahita fanefitra ny fievra very ho ahy monsieur le président. Eny ary, noho ianao. Tena misaotra betsaka tamin'izay vitanao ahy a dokotera. Manome toky anao a fa hiezaka arak'izay ho vitako. De inona zany zao no ataontsika? Asana entina tsy fa naka tamin'ilay ran'ilay tovolahy iny ihany atao anaty fiarako ty rehefa izy voatifitra iny. Ohatrany kely ihany anefa ny finoko ny ahitantsika résultat fiable satria efa minitra maromaro taorina nafatesany mantsy vao tonga saina naka an'io rano io a. De ahoana zany zao Jesy? De avelantsika amin'izao fotsiny ihany izy? Nanarak'izay nitondran'ny zareo azy ihany aloha ionge. Nefa inona moa no azo atao? Aleo ary aloha tsika handinika ny tiraty any amin'ny laboratoire de ho itao izay ho tohiny. Fa zany maheno hoe hisy andehan'olona ho tonga hanafika eny amin'ny centre sy eny amin'ny gapy. Hanafika anao iny zany dokotera ka ty? Ka araka ny voalaza mantsy de hoe rehefa nakan'ireo olona marary tany an-tranon'ireo olona reo ry zareo mpitandro ny filaminana anao fisavana de nilaza fa ho tsaboina izy ireo de rehefa sitrana verina. Hatramin'izao anefa de na iray aza mbola tsisy tafaverina ary misy maheno koa fa hoe nidorana daholo hono izy ireo. Ka tsy faty olona mitsararana ve zany eny amin'ny gapy eny? Fa ahoana dokotera? Tsy anaika azany mihitsy ireo miaramila masika mpiambina eny e. Tena hiteraka fahavoazana be eto amin'ny faritra misy antsika mihitsy ty aretiny ty a. Izay fandraisantsika amin'ny ongy atrehana fa mbola resaka afaka aloha zany. Ka tsy aleo ary ve aloha sika anao fitiliana ny ty raha ty? Efa miamaina ihany mantsy izy tiako. Marina tokoa zany a. Andao tokoa ary Allô? Ahoana ionga? Aiza ianao zao? Efa manaraka ireo olona hodorana aty amin'ny gapy azy zao dokotera.
dia mety hoe efa nalefandry zareo any koa ve Jesy? Raha ny fahitako azy dia efa narindry zareo aty izy. Zany ve? Dia ahoana? Tena mba ataovy izay mety andro ionga. Zay a? Efa kely sisa dia tonga amin'ilay lavaka be fandorana azy ireo. Izay aloha fa ho tapahako ny telefona fa misy mpiambina aloha io. Dia tsy maintsy miala amin'ireto mpiambina ireto a. Raha vao tazana dia tsy maintsy hosakanana. Aleo vila ato mba tian'ireto fiara simba be da be ireto. Izay dia eto amidina. Hoay izany setroka sy afy le. Ary tena lehibe mihitsy izany lavaka nidorandry zalahy izany. Iny izao misy farango be koa mbola hanary. Andriamanitra io, tena olona efa roapolo ny ray alatsany ao anatin'ilay lavaka. Amin'izay efa vita fony sase daholo. Loha izany marina. Dia izao ve sisa no hiafarandreny olona marary ireny? Tsy mba misy nitsaboana akory fa avy hatrany dia dorana toy izao. Andeha hidina amin'izay va. Sady anararoatra ny setroka be io dia mba tsy tazana. Voafefy paribele daholo ny manodidina. Ary misy terina be manjaraka esansy izany. Rasa aloha ialeto fa sao dia maheto a. Izay andeha hidina amin'izay a. Ireto vao nalatsany ireto aloha tsy maintsy safana aloha. Aleo petaka tsara ity tapin'orony ity so hifindrany aretiny ity. Sady tena mangeroka be nge izany fofony izany e. Jesia, Jesia, aiza ho aiza amin'ireto ve no mety atako azy e? Aleo mihitsy aloha avadiko tsirairay reto fonosana sase reto. Tsy miala eto raha tsy hitako izy. Na ho maty sy ho maheto ary a. Jesia, aiza? Mitady anao ao amin'ny antso an-tariby ao tompoko ny jeneraly lehibe ny fiarovana ny Sangay. Ampidira to amiko ary ny antsony. Allô, ahoana mon général? Ahoana tsara? Misy olona maro be anafika eny amin'ny gapy. Olona iza? Zao tsy azo ekeny zany. Asio faritra mena avokoa ny lalana miditra eny an-toerana sy ny manodidina rehetra. Eno a. Asay voasina an'ireny tady miloko mena sy mavo ireny mon général la. Izao dia asay vapetraka aingana izany. Hiteraka loza be mihitsy ane zany raha tafiditsany zany olona izany e. Ary ny eny amin'ny centre manao ahoana? Ay, tena tsy mety zany mon général la. Izao dia alefaso ny baikonao. Feno miaramila ny manodidina rehetra. Tena atao fairano mihitsy aloha io tanàna manontolo misy ny centre sy ny gapy io mon général la. Tsy misy mahazo miditra sy mivoaka mihitsy ny olona. Fiarovana mety ho fifindrany aretina ane zao e. Oadray, aiza koa arenao zany e. Raha vao misy mini mandiky ireo dia avy de tifiro. Mazava ve? Fa inona daholo ary reto olona marobe tonga eto reto le. Sa olona mety hijery ny avy ny toy izay ataoko izao koa reto. Jereo fa tena manao antery sitra hiditra mihitsy. Ary tena mitondra fitaovam-piadiana izy izany a. Marina raha tsy faty olona mikararana no iseho eto.
aseo ihany tasodirana ny fahasintiranydronay romalasy miverena oa itifitry zahay miverena itifitry zahay miverena oa miaramia io ary le lazaiko tena mitiko dalabongana aleo savanaingana reto mandritra io sakoroka be io tsisy laikilalao tsisy ve zany tena izy mihitsy zany am'reto mbola tsy maty reto mihitsy no evinyzany feo zany tena marina efa manatina andoro azy ireo ny hafa aleo jerenaingana zany feafeofeona kilalao zany tena itefonsina ty mihitsy ny misy azy aleo avady zay ary tena vita fonsase mafy mihitsy izy zany zao ve zany no nanaovana azy na mbola velona azy dia fonsana anterisitra toy izao aleo vaako am'ty tena mafy be izy zany nefa ny afy ty efa mandady makaty aminay aloha mihitsy aloha hobadaiko somary miala eto aleo sokafako am'izay tena izy ty ndraiky izy sikely dia izao ve sisa no nanaovan'le tsy vaniny reny ianao ao fo vaako reto fatotra mamatotra anao reto ary aleo aloha finoana am'izay ty kilalao ty so misy maheno ataoko tsara periny ty satria raha tsy ty kilalao ty tsy hitako izy zay andraso hoe ho tsapaiko ny endry mbola mafana tsy mangatsika mihitsy tena mbola mafana izy tsy maty izy zany tena tsy maty tsisy io fa nietika amin'ny tanany tsisy iongy ty io fa nahiratra izy niratra izy tsisy mahenao venao e tsisy ionga velona ihany ianao misaotra an'Andriamanitra velona tsisy kely ionga fa manao ina ty sika sady manetroka be zany azazako ane mbola ho tantarana sy neny aminao ihany zao rehetra zao tsisy andao aloha isika hiala teto fa sao dia misy mahita eto fa ina daholo ionga io avy be mirehatra sy finosana fotsifotsy marobe ireo olona ohatra tsika ireo e fa marary dia hodorana za koa moa marary ie narary toreo koa ianao dia saka hodorana koa zany fa zany no nandehanako ty hitady ianao mba tsy matahotra an'Andriamanitra koa zany olo zany lionga ary maninona ary olona be dia be reo miady hijeriny avy ny toy izay nataoko izay koa zareo e nefa toa misy mitifitra zareo koa ka tsy azo alaina anie izay nalefandry zareo ety e fa andao aloha isika akafefenana etsy ambadik'io tamboho io sao vao tifitra indray isika iongo ahoana ary tsisy efa malahelo be aneny aleo ary hipetraka eto isika dia hiantso azy amin'ny telefôniny eto dia tsy voatifitra eto ve isika tsy tazany tsika ka aleo atsoky ny eny allo ahoana ionga nanahoana hitanao ve nisy azy eny dokotera hitako izy ka maty sa mbola velona ny zanako rionga velona somatsara izy dokotera ary efa io miaraka amiko io zany ve rionga sao dia maninofy azy andraso fa saiko miresaka aminao izy dokotera tsisy ity fa hiresaka aminao ny eny ay zany sady za koa efa malahelo be azy allo neny dray zanako mazo velona ihany ianao anaka fa maninaka neny mitomany
Malahelo anao neny, malahelo anao Sakony malahelo be anene, aza malahelo moa fa lasan'ny tomankony ahy nefa ny teny miongo hoe tsy mahazo mitomany ony fa miverina maraindray. Marina zany ao fa ho avy any neny ijery anareo sy onga. Ena re, aza malahelo aneny fa efa andeha hamonjy aneny koa zay zaho veloma vetivety ary neny. Veloma zany zanako zany dia biso mamy be avy aty amineny Ty amin'izay onga, tady tomany koa maheno an'ilay tomany teo. Allo dokotera? Zao ihany dia hitondra fiara ijerenareo any Tandremo efa tena feno miaramila tsy azo hidirana mihitsy aty ary tsy miambamba mitifitra mihitsy zareo raha vao mitady anitsaka ilay tsipika mena napetraka zareo. Iany ary nefa mahaiza tsara miafinareo mianadaha zay fa hiteny amin'ny docteur Sanjis docteur Katy aloha zay fa mandra-piona ionga. Eny ary dokotera Jessia, izao apetraka vetivety reto aloha ndry fa izao andeha hanavitra ireto sy olona voatifitra reto. Aza mandeha moa ionga sa misy mamono eto indray Tsy misy mamono anao zany eto vetivety fotsiny ani aho mampalahelo zareo. Zay dia ity tazony ny telefônina so miantso iny eny. Zay fa lasa tsy ialany ionga. Tena vaovao lehibe loatra zany dokoterina Valina araha-baina manokana ianao. Eno dokotera, misaotra an'Andriamanitra isika. Tena tsy tako izay lazako ny hafaliako izy marina kosa aloha zany. Fa ny tena marina dia iongo no isaorako manokana satria mahery fo loatra izy iny mijery sy nikaroka an'iny zaza iny. Tena marina zany. Fa inona nefa ny mahalasa sainanao toy io dokotera? Mandinika ho ahy eto hoe nandaitra tamin'ny Jesy ve zany le raha natsindrona tamin'ny matoa izy sitrana. Tena marina zany dokotera. Za koa range lasa mihitsy ny saiko mandinika an'izany Tena marina tokoa zany. Izao ihany tsika dia andefa hafatra aingana any amin'ny president ilaza aminy zao vaovao lehibe sady mahafaly zao. Sady ionga ane dokotera ny teny tamiko fa tsy misy avelan'ny zareo hiditra mihitsy ho neny ary tena ady be mihitsy eny zao. Zany very dokotera. Arak'ilay nilazako hoe misy olona maro be hijery sy haka ny havany eny. Toy izany mihitsy. Mila mandeha aingana ary antsika aloha mandeha makany amin'ny madame le gouverneur tsika ilaza aminy amin'izao vaovao zao sady hangataka ihany koa mba ho afaka iona sy miresaka mifatana amin'ny president. Andao ary sady mba hanomezan'ny baiko koa amin'ny ahafahako maka ny Jesy eny. Tena marina zany satria masisika tokoa ny mpiambina eny zany raha izany ko. Ndao ary fa sotary tsika. Monsieur le Président. Mademoiselle. Mangataka niresaka aminao tompoko ilay docteur mpanao fikarohana ny sangay. Ka amin'ny écran ve sa amin'ny antso tarby? Ao amin'ny écran tompoko. Eny ary fa ho avy Technicien 3 2 1 top. Manahoana ianao dokotera, misy vaovao nga? Eny monsieur le président, sady manaja anao ahy tompoko, misy vaovao tokoa. Ambarao ary sady hitako miramirana ianao zany na hita fanefitra nga? Somary mbola maika ihany moa zay monsieur le président kanefa
fifaliana ho anay mpiaramiasa rehetra tompony milaza aminao fa velona soma tsara ilay zazakely zanak'ilay dokotera mpiaramiasa aminay. Zany ve dokotera? Zany monsieur le président. Tsy moa lay nolazaina fa hoe nitsondromin'ireny tamin'ilay ran'le tovolahy nefa nalefa hodorany indray. Izy indrindra monsieur le président. Tena tsara zany dokotera. Mazava zany fa ilainareo anaovana fitiliana ny raha n'io zaza io a. Izay indrindra tompoko, izay no tena niantsona ianao ny mba hanomezanao alalana ny dokoterina valina zay ren'le zaza mba hakaza any amin'ny gapa satria mbola hanomasy le zaza. Etsy an-daniny anefa faty olona be any satria tena nahazo baiko mitifitra ireo miaramila raha misy miditra sy mivoaka ny toerana io. Ay, izao ihany ary dia iteny amin'ireo tompon'andraikitra ny ahafahany maka an'io zaza io. Mila mitandrina smile tsara nefa nareo dokotera sao tratra ny tsy ampoziny eo indray ty olay teo iny. Eny monsieur le président. Mandeha ary fa zao ihany dia amplaza amin'ireo tompon'andraikitra mikasika an'izany. Mon général, ka baiko avy amin'lehibe nareo ane zany tsy misy mahazo miditra sy mivoaka mihitsy eny amin'ny centre sy eny amin'ny gap ka tsy firy zay amin'ny mandika ny faritra meny. Ha, fa iza ny manome baiko anao iteny sy ampitifitra nyray tanindrazana aminao madame protocole. Efa impiry ny teny fa tsy azo atao zany nefa dia mbola miteny manao an'izany foana nareo. Izany no nanome baiko azy monsieur le président fa tsy izy olon-tsotra mpampita hafatra fotsiny izy ka. Ay, mbola nitoizanao foana ny fandorana an'ireo marary na ny fanomezana baiko itifitra an'ireo olona tonga hijery sy haka ny havany. Mazava be zany monsieur le président satria mbola veriko aminao indray fa aleo mamoy olona anjatony toy izay olona anjatony tapitisa maro. Na dia iray aza sarobidy amiko ny aina monsieur le premier ministre. Atsara manomboka izao zany baiko fitifiran'olona zany. Sarotra amiko amin'ny maha prime ministre zany. Zany eny nanendrenao e. Miala tsiny monsieur le président, sao adinonao ary fanainga tamin'ireo maronisa teny amin'ny parlementaire ny nanendrenao ahy, sao adinonao zany. Zao dia zao monsieur le premier ministre, tsy mahazo mandray baiko avy aminao tsony a ireo ministre sy manamboninahitra ny sangay. Ay. Meo any telefona madame. Allô mon général, président ihany ty. Manomboka amin'izao itenenako aminao izao dia tsy mahazo mandray baiko avy amin'ny prime ministre intsony nareo. Ny fiarovana ty sangay zany. Baiko tokana avy aty amiko ihany no tanterahanareo. Esory daholo ireo miaramila izay mbola mikasa hanao fitofiran'ireo olona hijery ny havan'ireo. Ajanony ihany koa ny fandoran'ireo marary eny amin'ny centre. Farany a, misy dokotera antsoina hoe Naval, afaka fotoana fohy dia hiditra eo mivavahady eo izy. Ie, izy indrindra. Anao fanadiadiana sy fikarohana mikasika ny hofanefitra io aretina fievra very io izy. Ka omeo fahazahoan-dalana hiditra malalaka ary arovanareo ihany koa izy. Zay indrindra. Averiko indray a fa tsy misy mahazo mandray baiko akotrako ianareo. Madame protocole, raha mbola tianao ny hanoizanao ny asanao ato amin'ny primature dia atsaharo ny betizy fa tsy ahatsaranao zany. Miandrenao any amin'ny braoko azo dia zao monsieur le premier ministre. Teny mihitsy ilay zazavavy kely zanak'ilay dokotera namono ny zandriko. Masolo ny maso ty rehefa namono ny zandriko raha ngaha dia vitaky koa ty a. Aleo aloha mody tambatambaziko. Fa manao inona rehereto ianao? Miandranonga. Ka tsy ho avy eo tsonony izy fa zany nasainy makandry. Andao haingana fa mbola misy miady be ty. Izy aza ny teny tamiko hoe aza mihetsiketsiketony sady za koa tsy mahafantatra anao akory. Andao haingana ty fa tsy amin'ny be mokon-doha io. Avela
andao a fato lasan'le zalahy iny tsisy ilàna indray dia ataoko mahafantatra an'andro any atanao iny zasy iny a fialako ny izy manatony ala rasa tia indray androany dia na maty na may rehefa namono ny zandriko ny renity dia ataoko takalony kony azy mazava mitady zany alahy zay ferlahy kepoalako ny ity tsisia ndanaiga mandositsaingany ianao tsy ho ela milahy eto aly ty ary taonandositra zany ny ainaka tianao aleo hitady any tsisia am'izay efa ho tonga eto ambavahady aleo aloha ajanona eto ngamany fiaraka dia aleo am'izay antsony onga allo neny fondeo neny fa aiza ny zanako zany Jessie fa aiza ianao aiza onga tena tapaka ny telefonina mazona tsy mazava amiko mihitsy zany ka aleo aloha andalo aingany etsy ambavahady eto docteur Naval tompoko araka ny afatry président dia za le ren'le zazanao fanafanaty fantatra mihitsy zany dokotera nefa tamin'ny antso farany azonay tamin'ny monsieur premier ministre dia tsy afaka ny amelanao hiditra any mihitsy anay ramose ka ny président eny naniraka haka an'le zazy mazava angamba zay dokotera mba hitanareo moa le olona marobe fa miazakazaka mitady andositra ivoaka ny faritra ireo te ho sitrana daholo ireo miankina amin'ny fahitana n'io zazy io nefa ny momba azy rehetra mandingana ny faritra mena io arenao dokotera tandremo raha vao mandingana ny faritra mena io anao dokotera na ianao avy ety ivelany hiditra ao na izy ireo ivoaka fa efa vonina nitifitra anao ireo maramila marobe ireo tena tsy vaninareo tsy maintsy hiditra eny hijery sy akany zanako avelany miditra ao arenao dokotera nefa tsarovy fa raha vao mandingana ny faritra voalazako io ianao dia mampamangy tsy rarahako lasa iny aloha iny le kiala kely andraso fa kenyreko tsara amin'ity basoko ty iny dia vitaiko iza no ahita sy hiaro an'iny amin'izao korotana be izao fa samy tianavitra ny eny ny olona hoay le aza fanakay koa ary izy teo teny ry lasy ry aloha ry marina andraso fa enjehako iny oay tena ny zanako iny aloha iny ny zanako le olona Jessie masa tsy voatifitra eny zanako iny Andriamanitra ambeno iny zanako iny Andriamanitra sa raha vao manomboka manitsaka ny faritra mena io zalahy dia tifiro rasy fa eto amin'izay no amelezako azy isa roa titoviro ary to misy mitondra basy iny zany le gona ianareo eo aloha miomana mitifitra mandra-panisaka telo isa roa ny zanako aleo hiazakazaka eny fa tsy avelako fahateny zany ny zanako Jessie telo dokotera hoay misy nitifitra izy tsy vanina andraso aloha tena tsy rariny mihitsy zao andaosika rehetrarehetra raha olona iarany tangorona eny anodidina azy andao daholo ndao miomana tsika fa raha vao mandroso ireo dia tonga dia mitifitra isa roa mon général miankavianao mbajanona ny baikinao fa izako ela maramila vatata io koa mba mianatra baika général ka raha vao manisa fahanteloneo anao tompo dia niloanao mipoka amin'ity basiko ty tsy misy anaiky ny baikinao tsony eo efa ny président zao no manome baiko io fa tsy zany premier ministre santsony premier ministre efa iongany io
io zalahy izy hoeto any amin'ny gouverneur amin'ny fanazava amin'ny any tika na zany aza lehibetsika izy ka aoka ajaina trany isika miaramila sisa kosa andeha monjy andre olona reo tsika indrindra ilay dokterina valina sy olo zazakely zanany eo iny mantsy no fanatinana amin'ny mety ahitana azy eo fanefitra ny aretina mandrozomazo atsika ty dokter nanahoana ianao nen tsy nanino ve nen nisandroko avino voakasiky mibalanaka ohatra mba tsy te hanandrify nytifitra koa izay olona nasaina nytifitra teo marina izany nasaina andalo teo aminao mibala fa na izany aza saika ratsy a neno malahelo be anen jesy nen koa anaka ianao any anaka misesa fanantenana amin'izao zava-misy eto amintsika izao e dokotera efa volona hitondranareo hamonjy fidihina ny fiara mifony vy mitafika toko efa miandranao ihany koa dokter Sonji namanao sy ilay dokter Kady izany ve tompoko vaiko avy any président république zao dokotera miaraka aminay nareo telo mianaka vonona iaranareo hatramin'ny farany zay dokotera ary reo olona marobe reo mba ahoana efa ireny manavitra azy ireny reo miaran'ireo ka andao hiditra ny anaty fiatsika ahory zalahy lanjao amin'ny filanjana izy tandremo ny rato mahazo azy tena misaotra ny président sika rionga efa vonina iresaka aminao docteur monsieur le président vonina ihany koa mademoiselle technicienne 3 2 1 top docteur ny vaovaonao efa avitra soma tsara ilay zaza sy ny reny monsieur le président ianao no isaorana indrindra tompoko mahatoky ve anao fa sitrana vokatra ilay raha natsindrona azy le zaza zato isanjato monsieur le président félicitations docteur saotra tompoko sao de zao de asaiko mitondra anareo any amin'ny bron défense ireo mpiambina eny tompoko iantso ny gouverneur ihany koa ho avy any zay fa misaotra anao dokotera eny tompoko ho avy any an-toerana mihitsiny a iona mivantana aminareo mahery fony firenena ka mendrika akasitrahanareo saotra indrindra monsieur le président ary de mirahasoanao tonga somatsara ty zay tompoko mademoiselle ino monsieur le président zao de asavy makaty amiko ny chef de cabinetrako tsy maintsy hidina ny sangay tsika de antsoy daholo ny ekipa ny fahasalamana hiaraka amiko homany ihany koa ny avion spécial hitondra azy ireo ino monsieur le président allô avy aty amin'ny fiadidinan'ny présidence ihany homany ny avion présidentiel sy ny avion de sécurité présidentielle hitondra azy any sangay faingana afaka adiny roa manimany avion spécial telo koa sika hitondra ireo ekipa teknika ny staffny présidentiel manao ahoana mademoiselle efa vonina ino monsieur le président efa vonina izy ireo ndahoary tsika iainga fa miandry antsika ireo mahery fony firenetsika sy ny vahoaka ny sangay elany jaliana tamin'ity aretina fièvre verty natolotra anao teo ary ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nampitonana ny lohateny hoe fièvre vert sanganasany Simon Menjanary ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio Firmanie no namelona ny tantara nandray feo Odilon Rafalmanana nanatotosa Simon Menjanary tantara no totsain'ny ekipa ny radio Firmanie Ambositra